mianatra eo tongotrao. Ry mpiara-mianatra namana isany falinay miarabantsika rehetra tafahoana somatsara am'izao fianaratsika mandinika ny lesona izao. Lesona fahasivy no iarahantsika mandinika. Miarabanao ary atolotra anao mandrakariva ny firaren-tsoa ary atolotra anao ihany koa ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny andiniantsika izao loha hevitra izao ary dia andesika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay noho ny fitiavanao anay sy ny famondram-po ka afaka mbola miaraka mandinika ny teninao izahay. Mamela ny elokay ary mamindra-fo aminay. Aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ary ampitoa ireo ty anatinay tompony fanena masina mba hanazava ny teninao ary izany fanaizany ihany koa no ametraka ty amponay ka atonga anay ahery hifikitra aminao isan'andro san'andro. Aminareo Kristina angatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany mbola anatin'ilay tontolo-kevitra hoe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana isika ankehitriny amin'ny loha hevitra hoe ilay fifanandrinana lehibe. Ny andinina tao tadidiana dia amin'ny Genesis 3:7 manao hoe dia ampifanefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony. Genesis 3:7 misy an'izany andinin-tsoratra masina izany. Ry mpiara-mianatra namana isany mibahana betsaka amin'ny fampianarana Baiboly ny fifanandrinana lehibe izay fanaovan'i Kristy sy Satana. Satana ilay anjely ny lavo sy ny kombo tamin'Andriamanitra tany an-danitra. Ary eto dia mitarika saintsika rehetra mba samy andinika izany loha hevitra izany isika. Ary tiana ihany koa ny ampafantatra antsika fa avy amin'ny alalan'izany dinidiniky fanaovantsika izany no hanaporofontsika fa tena misy ilay fahavalo. Zao no voalaza ao amin'ny filazantsara Matthieu 7:10 izay fanoharana nataon'i Jesosy izy io. Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natoro ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nao tamin'ny tompoko tsy voatsara va no nafafinao tamin'ny tanimbarinao ko avy taiza kosa ny tsiparifary. Dia hoy izy taminy ny fahavalo no nanao izany. Ry mpiara-mianatra namana isany tia ampafantatra antsika izany fanoharana izany. Tia ampafantatra antsika Jesosy fa misy ny fahavalo. Tantarana lehilahy anankiray namafy voa tao amin'ny tanimbary moa no ilay endrik'ilay fanoharana. Ary voalaza fa voatsara no nafafin'io lehilahy io kanefa nisy tsiparifary naniry teny anivon'ny variny tamin'ny fotoana io. Dia nanatona azy ny mpanompony ka nanao hoe tompoko tsy voatsara va no nafafinao teny amin'ny tanimbarinao ko avy taiza kosa ny tsiparifary. Ara-dalàna ny fanontaniana. Ary izany fanontaniana izany koa nefa ry mpiara-mianatra namana isany dia mitovy amin'ny fanontaniana mipetraka matetika momba ny olana faratsiana manao hoe raha tontolo tonga lafatra noho ny foron'Andriamanitra dia avy taiza kosa nahoana no misy ny faratsiana ao anatiny. Namaly izany fanontaniana izany Jesosy ao amin'ny andininy 20 dia izao no lazain'ilay lehilahy manao hoe dia hoy izy taminy fahavalo no ao izany. Ary ny mpanompo no nanao taminy hoe koa tianao fa ny andanana anongotra sy anangona azy. Hoy izy taminy tsia fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy ireo ambara-piavo ny fahararana. Ry mpiara-mianatra namana isany namaly ny mpanompo an'ilay lehilahy manao hoe fahavalo no nanao an'izany. Ary dia no hazavain'i Jesosy tateoriana hoe ny mpamafy dia ny voatsara. Le mpamafy an'ilay voatsara dia tsy izy akory fa ny zanak'olona. Ary ny tanimbary izay namafazana dia izao tontolo izao. Ary ilay fahavalo izay namafy kosa namafy ilay tsiparifary
de tsy iza fa ny devoly zany de taitra raha lehilahy ozy lay mpanompo manao hoe ka tianao ary ve zany raha ndeha nongotra ny tsy parifary zay ka anangona azy de hoy navalylay tompo manao tsia fandrao raha manongotra ny tsy parifary ianareo de ngota nareo miaraka amin'ny gony vary aoka ihany izy iara-maniry ihany izy roroa ambara-piaviny fararano ry mpiara-mianatra namana isany isy fotoana zay tsy maintsy amingorana jesosy amingoranaandriamanitra ny faharatsiana rehetra fa taizany fototra ny andohan'lay ady taizany fototra voalazantsika tsara raha ny teto an-tany no resahana de tsy maintsy miverina makany amy genesisy isika ny genesisy toko voalohany tokoa mantsy de milaza izao teny izao amin'ny genesisy toko voalohany ka ny andininy faraky amy telopolo manao hoe genesisy toko voalohany ka ny andininy faraky amy telopolo manao hoe ary hitan'andriamanitra zay rehetra nataony arindro tsara indrindra izany de nisy ariva ary nisy maraina fantatsika tsara fa tontolo tsara indrindra no foronon'andriamanitra tsy ahitana aliko ny faratsiana teo amin'ny famoronana ity planeta ity de mipetraka amin'ny fantahina tamin'ny fomba hoana azy no natongavany ratsy teo amin'ny fiainan'ny olombelona tsy ela akory tao amin'ilay famoronana dia nitranga ny toejavatra mampalahelo de ny fahalavon'ny olona teto an-tany genesisy toko fahatelo ka manomboka amy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito ny fitantarana ny lainga zay no foronony menarana momba ny toetra an'andriamanitra zao no voalaza eo amin'ny andininy faefatra genesisy toko fahatelo andininy faefatra ary hoy ny menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo mampalahelo zany lainga izany kanefa andriamanitra de efa nilaza manao hoe amin'ny genesisy toko faharoa ka ny andininy fafito ambin'ny folo hoy izy hoe fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananareo azy de ho faty tokoa ianareo ry mpiara-mianatra namana isany nanomboka teto no nampidirany satana ny lainga teto am'ty zao tontolo izao ity eto zany de manomboka tsy maintsy mieritreritra eva hoe iza ny mandainga andriamanitra ve ny mandainga sa satana ny mandainga tsy maintsy ho mandainga tamin'ny eva ny ray tamin'izy ireo na ny menarana na andriamanitra tsy maintsy ny safidy eva angehitriny hoe ino zay voalazan'andriamanitra ve ho faty ianareo raha mihinana azy sa hino ny telon'ilay menarana manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo izany koa no fanontaniana mipetraka zany koa no mba saiko andinianao tena manao hoe iza no inonao am'izao fotoana izao iza no tianao am'izao fotoana izao fantatsika ny toy ny tantara fa ny safidy hino ny tenin'ilay menarana eva kanefa ny zavatra mahafinaritra rehefa lavo ny olombelona raha vo ny hinana fotsiny lay hazo nandrarana ny olombelona de tafiditra ny faharatsiana fa saingy ny mahafinaritra tsy mijery fotsiny andriamanitra fa zao no filazany tsara ny meny zanak'olombelona le andinina atao hoe hotadina de manao hoe dia ampifanlefeziko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoronoanao ary anao kosa anoritoro ny ombelahy tongony zany no zavatra antranga voalohany teto am'ty tany ty aleon'ny olombelona nino ny tenin'ilay menarana nino ny tenin'ny satana miala tamin'ny ten'andriamanitra izy fa nanahoana kosa re ny fisehoan'le ady tany an-danitra hitantsika teo zany fa ny fahalavony adamasiva zany no nampiditra ny faharatsiana teto amin'ity planeta misy antsika ty noho ny finoan'le lainga zay nanameloha satana an'andriamanitra ho mandaingy ary eto ty zao hitantsika tsara fa teto am'ty tany ty no niditra ny fahalavona voalohany fa ny ady kosa ny andohan'le ady dia tany an-danitra ao amin'ny bokyny ezekela no ampahitana fahitana ny mpaminany ezekela ny am'izany toe-javatra izany ary io andininy amin'ny ezekela io de milaza amintsika ny andinindiniry ny toe-javatra nitranga tany an-danitra tamin'ny andohan'ilay ratsy sy ilay fifanandrinana lehibe voalaza ny geny ezekela toko fahavalo amby roapolo
sy ny exodosy toko fahatelo amby roapolo fa lay anjely zay niodina tamin'Andriamanitra de kerobima manaloka voahositra izy eo amin'ny andinina faefatra ambin'ny folo so ny voalaza amin'ny andinina faefatra ambin'ny folo manao hoe ianao de kerobima voahositra izay manaloka fa voatendriko ianao tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao tao amin'ny avo tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao de amin'ny andinina fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany tany edena san'Andriamanitra ianao re mpiara mianatra namana isany lay kerobima lay anjely tsara tare de nanana ny toerany teo akaiky an'Andriamanitra fa ny nampalahelo be zao voalaza tsara fa eo amin'ny andininy faharoa tapany faharoa Ezekela toko faharoa amby roapolo andininy faharoa tapany faharoa de nanao hoe satria ny avonavona ny fonao ka hoy ianao mba Andriamanitra koa aho eto amin'ny anankiray amin'ny fipetran'Andriamanitra no hipetrahako zany hoe tena olana zany ny avonavona ity anjely tsara tare ty ary naniry mihitsy ny aka ny toeran'Andriamanitra hipetraka zao fipetrahan'Andriamanitra ary zay ny voalaza amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ny avonavona ny fonao noho ny atsaratarenao efa nasimba ny fahendrenao mba mifamirapiratana ianao nazerako eny an-tany ianao sady natolotro fitalanjona nyreo mpanjaka tany an-danitra no se olona toe-javatra de hoy izy ny ten'Andriamanitra nazerako eny an-tany ianao ry mpiara-mianatra namana isany tany an-danitra no nisy olona iady voalohany tany an-danitra no nisy olona fifanandrinana voalohany satria inona ny olana ny tsiriritra ny toeran'Andriamanitra Lucifera ny tsiriritra ny fipetrahan'Andriamanitra ilay anjely le voahositra ny avonavona ny fony ka de ny komy tamin'Andriamanitra izy ary dia raikitra ny ady ary voalaza fa nazera teto amin'ity tany ity ilay anjely tsara tare tany an-danitra ary tsy nijanona teo moa ny toe-javatra fa nitoy mandraka ankehitriny ilay fifanandrina nitoy tao amin'ny sahetena tamin'ny reo razam-betsika voalohany Adamaseva izany nitoy tamin'ny taranaka maro samihafa ary na de Jesosy aza de ny antsiny zany fahavalo izany zao ny voalaza ao amin'ny filazantsara ny Matio filazantsara ny Matio fantatsika tsara zany tantara zany fa ny fakapana zay nahazo an Jesosy raha toka anomboka ny asany teto an-tany izy zao ny voalazany amin'ny andininy voalohany amin'ny Matio toko faefatra manao hoe ary Jesosy de nentiny fanahana ka ny anefitra mba alainy devoly fanahy hitatsika tsara zany fa mitantara ny fakapanahy ny zany andiny soratra masina zany hoe mitantara ny fiezahany Satana aka ny seza fiandrianan'Andriamanitra io fakapanahy nahazo an Jesosy betsaka ny azo ambara eto mikasika ny toetrin'izany ady izany araka ny fionina zay manaitra fa ny zavatra mitranga eto de zao tena niezaka mihitsy Satana aka ny toerana aka ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary nisandoka mihitsy aza izy hoe efa azy izao tontolo izao voalaza antsika tsara fa ny fahadianany rehetra ny 70 andro sy 70 ala Jesosy ko raha nakafanahany Jesosy ny fahavalo de tamin'ny alalany sakafo no namelezina azy satria fantany fa anoanana tena ao anatin'ny anoanana tanteraka Jesosy de mora aminy hotratrany fakapanahy kanefa de zao notoerany Jesosy tamin'ny alalan'ny soratra masina izany fakapanahy izany tsy naomby le tetika voalohany tsy nijanona teo izy fa nikasa ihany ko ahatonga Jesosy any fanambony an-tena ka nakafanahy azy indray mba enjerana tapon'ny tempoly ary notarihan'ny Satana manao hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao nefa Satana de naheno mihitsy ny filazan'Andriamanitra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako ry mpiara-mianatra namanisany teo natrehana zany toe-javatra izany tamin'ny alalan'ny soratra masina trany nanoerany Kristy izany fakapanahy izany ary ny lainga farany fakapanahy nataon'i Jesosy ny Satana an Jesosy teo izy hoe raha miekohoka eto anatrehako ianao de omeko anao zao rehetra zao zay efa natolotra teo an-tanako ry mpiara-mianatra namana isany lainga
izany fampanantenana ataony satana zany satria any amy filazany amy bokon'ny salamy fa efatra amroapolo andiny voaloha sy faharoa de manao hoe milaza mpana salama manao hoe any jehova ny tany sy ze rehetra ho aminy ry mpiara mianatra namana de mbola ny soratra masina ihany no nanoeran jesosy zany fakapanahy izany resy satana ary voalaza amin'ny filazantsara ny likoa toko faefatra rehefa tsy naharesy satana de zao ny voalazanten'andriamanitra likoa toko faefatra ka ny andininy fatelo ambin'ny folo ary rehefa natapitra izany fakapanahy rehetra zany ny devoly tsy naharesy any jesosy de nandao azy izy aloha ry mpiara-mianatra namanisany a tiako am'izao oretenentsika izao mba ho resika koa ny fakapanahy de mandao atsika ny devoly tombony ombanao am'izany rehetrarehetra zany averiko ne mandeha misy fahavalo ny vahoakan'andriamanitra misy fahavalo ny kristianina ary tsy izy io fahavalo io fa satana fa saingy zao kosa azontsika atao ny mandresy izany fahavalo lehibe zany ary zay ny zava-dehibe indrindra zao ny voalazan jesosy eo amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra ambifapolo jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra ambifapolo de zao ny voalaza manao hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamonon'olona hatramin'ny voalohany ary tsy nitoera tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy ary raha mandainga izy de ny azo nylazainy satria mpandainga izy sady ray ny laingy ry mpiara-mianatra namanisany tena milaza ny soratra masina fa satana no napiditra lainga teto amin'ity tany ity ary ankehitriny de ny mahafinaritra nefa de zao jesosy ny andravany asan'ny satana no natongavany jesosy andravany zany no natongavany ary zay le dike zay le filazantsara voaloha manao hoe de ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany izy anorotoro lohanao ary anao kosa anorotoro ny omba ilay tongony ry mpiara-mianatra namany ty ampamaranana de ty laza amitsika manao hoe nisy fietraika tamin'ny andavanandro ny olona le fifanandrinana lehibe manao zay androbana ny fiankofana mendrika amin'andriamanitra satana zay le fifanandrinana lehibe kanefa azontsika atao ny miantoraka eo am' jesosy zay efa naharesy izany fakapanahy izany ady izany ny tianambara ty ampahamarana de zao tsy maintsy ho levonina satana ho levonina izy fa zay rehetra mitoraka eo am' kristy kosa zay rehetra mitoraka eo am' kristy kosa dia azo ny fandresena miaraka am' jesosy ny faniriko ny mpiara-mianatra namanisany na de manam-pahavalo azo isika de manana mpamonjy kosa isika ary le mpamonjy zay ianteratsika de efa naresy izao tontolo zao hombanao any andriamanitra ka ny fanirina de zao hoe isika tsiraray avy de hiaraka andresy miaraka am' jesosy andeha hiaraka ivavaka isika ho famaranantsika zao tinitinika izao hiavaka atsika andriamanitra rainay izy any an-danitra misotranao izahay no ny fitiavana sy ny famondram-po ka nafahanay nandinika ny teninao tamin'ity androany ty nampafantaranao teo fa misy fahavalo zay mitady anapotika anay kanefa misotranao izahay fa ianao efa naresy izany fahavalo zany tianay koa tompo mba andresy hiaraka aminao izahay koa ampio ry izahay iantoraka ampio ry izahay iantehitra ary ampio izahay anaiky anao ho tompo sy mpamonjy anay ka de ny fiainana rehetra teo ampilatananao mitahi zao mpiara-mianatra amiko zao mitahihana tsiraray avy ny vavaka de tononona sangatahana noho ny amin'ny laran'i jesosy reriany amen mianatra eo tongotrao